tany an-dakilasy dia niteneniko an'izao dia lina izy. Ary anisan'ny défi ho anay ny mikarakara sy mikolokolo ireo zanatsika ireo. Ny tenako manokana dia ny tena anisan'ny nahazo tombontsoa tao amin'ny AMAE tamin'ny tenako mbola kely, ary fantatro fa vato fototra sady vato fantsika ho an'ny ankizy, indrindra raha mbola latsaky ny 12 taona izy, ny klasin'ny ankizy ao amin'ny AMAE. Misaotra be dia be ny ray aman-dreny izahay, sarotra amin'ny fiainana, tsy misy ifamezatsiny, enjehana daholo babaiso lovoatra, fa misaotra ny ray aman-dreny tsirairay avy, tsy misy ankanavaka izahay ao amin'ny AMAE, misolo tena ny animateur rehetra sy ny mpitarika rehetra ao amin'ny AMAE ny tenako. Misaotra ny ray aman-dreny fa nahavitinareo ary mbola mampirisika mbola anareo ray aman-dreny hikarakara ny zanatsika, hampianatra anazy ny lesona sekoly sabata, ronono isan'andro, tsy isaky ny zoma ihany dia atao maika fa isan'andro dia ezahana eo ambany fitarihan'i Jesosy Zoky, satria tsy vitan'olombelona izany noho ny asa aman-draharaha. Eo ambany fitarihan'i Jesosy Zoky dia mampirisika anareo hanohy ny fampianarana ny lesona sekoly sabata an'ireo zanatsika ireo. Dia rain'Andriamanitra, amen. Isaorantsika ny ankizy kely fa tena nafinaritra ny zavatra nataony zareo sy natolotra izy ireo. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Mbola misy manao croiser les bras ao averitsika ihany. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis Alléluia. Alléluia. Si tu as la joie au cœur, dis Alléluia. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis Alléluia, Alléluia. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis Amen. Si tu as la joie au cœur, claque les doigts. Si tu as la joie au cœur, claque les doigts. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, claque les doigts. Si tu as la joie au cœur, souriez. Si tu as la joie au cœur, souriez. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, souriez. Merci les enfants et merci aussi aux grands. Mahafinaritra fa rehefa sabata ohatr'izao dia ny fifaliana ny tena ohatran'ny hoe velombelona ao am-potsika ao ary sady mamarana n'ity taona ititsika dia faly miarabantsika rehetra tratran'ny farany. Tratran'izao farany izao hiaraka hiampita any amin'ilay taona vaovao indray. Nanahoana ny iny taona iny ianareo? Nanahoana? Nafinaritra? Somary navesabesatra ve? Sa ahoana? Nanahoana? Tonga soa miaraka amin'Andriamanitra. Miaka-midina. Miaka-midina. Antany kely ary aho hoe tsara foana ve ny laoka nandritra izay taona izay? Tsara foana ny laoka. Nafinaritra ny fiarahana tato amin'ny fiangonana. Nafinaritra.
Nanahoana ny ankizy kely? Ny tombony ankizy kely? Hitantsika ve fitombony ankizitsika? Tiombontsony ny akanjo. Efa lava loatra. Ity témoignage kely izay ataoko antsika ity dia momba ny hoe fiarahana amin'Andriamanitra. Nandritra izay taona izay isika dia niezaka ny niaraka tamin'Andriamanitra foana. Ary isan'andro indray ihany angamba no adiniko nandefa ny fiambenana maraina tamin'iny taona iny. Tara koa nisy fotoana nisy tara. Tamin'izay fotoana izay tadidiko fa tsy natory nandritra ny fotoana alina iray manontolo parain'ny andro ary nanenjika fotoana nandritra ny lalana 1000 kilometra angamba tamin'izay izay sy haja. Dia tsy natory mihitsy dia tsisy fotoana na dia kely ary nandefasana an'ilay fiambenana maraina dia nalahelo mihitsy tamin'izay hoe tena tsy lasa ilay izy. Izay izany ilay hoe fiarahana amin'Andriamanitra. Dia rehefa misy olona anankiray andeha hanao voyage izy dia matetika eo am-panaovana an'ilay voyage rehefa afatratra daholo ny entana, misy entana tsy lasa foana. Misy entana tsy lasa foana. Ary ilay entana tsy lasa amin'io zavatra sarobidy amintsika. Dia izao, ny zavatra mba tiako resana amintsika dia izao hoe soa ihany ary fa tsy lasa ny entana iny. Fa amin'io taona ho avy io dia misy entana tokony hajanona. Misy entana tokony hajanona. Izany hoe misy toetra izay manavanana antsika sy mahazatra antsika andao hajanona any. Hajanony ihany amin'ity taona ity fa isika hiaraka ho any amin'ilay taona vaovao dia andao mba zavatra hafa indray no entina amin'iny taona vaovao iny. Raha misy izany zavatra hoe adinona tsy voatondrana any avela ho any fa ny fiarahana amin'Andriamanitra ny vaovao indray izay no tiako mba hoentintsika amin'iny taona vaovao izay hiarahantsika iny. Mahafinaritra be raha hoe misy ezaka avy any amintsika any hoe ty toetra anankiray ity kosa aloha tena ho ajanoko ty fa zavatra hafa indray no entiko any amin'ilay taona vaovao. Dia na ianao ara dia tena hoe hisy ezaka lehibe izany ho ataonao amin'ny taona vaovao iny. Na miresaka amin'ny zanakao ianao, na amin'ny vadinao, na ao an-tokantrano ao. Ty zavatra fanao ny dady ity tsy ataony dady intsony ty amin'iny taona vaovao iny fa efa fiarahana amin'Andriamanitra hafa indray no atao. Indraindray manko misy toetra izay tapisaka ao amintsika ao dia ohatrany hoe izy rehefa zatra an'iny fa aleo rangahy aleo izy iny ihany izy fa iny olona iny koa nefa mba te hiezaka izy hiala amin'iny zavatra iny. Dia ampitsika fianakaviana koa izy efa io izy fa niova. Io izy fa ohatr'izao dia mahafinaritra be raha ohatra ka ohatr'izay daholo. Dia misy hira anankiray ity hoe Tompo malala, endre ny fitiavanao. Miantso ny lehilahy izay afaka mihira mba hiaraka ety anoloana ataontsika kapela izy ity. Dia mila basy avy daholo ny lehilahy miaraka mihira isika hanao an'ity hira ity hoe Tompo malala. Hanolotra amboaran-kira ho anareo ary izahay izay mitondra lohateny hoe Tompo malala, endre ny fitiavanao. Tsy nandala na dia niainao, nidim-pahoriana tsy tandrifo ho anao, ny arom-pijaliana mendrika izao. Amin'ny voalohany dia feo voalohany daholo tsika lehilahy dia avy eo mizara any ampovoany any. Any amin'ny refrain izany. Andao ary.
Tompo malala ndre ny fitiavana etsy nandala na de ny aina ny dipaorina sy tandry fioana nyari pijalina mendrika iza Jesu Jesu tia aiana Jesu Jesu Tompo malala ndre ny famindram-pona zanakadala fanavelana utamaro isa efa vitako tety nefa paradisa miandriayary Jesu Jesu tia aiana Jesu Jesu sautiana Tompo malala sauteu pianatra katsiala eo atongotra ampianaro tia tunilitiavana upanaradia matukiana Jesu Jesu tia aiana Jesu Jesu sautiana Jesu Jesu tia aiana Jesu Jesu sautiana Amen. Saotran'ny lehilahy asika amin'izany voix d'homme tena mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Ampianaro ahozy izy mba ho tia ary ho mpanaradia an Jesosy. Izany indrindra no mba vavaka izay mba tiako hoentina amintsika mba ho tonom-bavaka izany mba hanaradia an Jesosy sika tsy hiala amin'Andriamanitra. Aza mionona fotsiny amin'ny fahalalantsika hoe fa fantatro fa namonjy Jesosy aza mionona amin'izay fa mianara foana isan'andro ary meteza ihany koa mahatoky eo amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Omeko ny tompon'andraikitra ny fotoana. Voalohany miaravantsika tsirairay avy. Tiako loatra ny miresaka fahasoavana satria raha tsy nisy fahasoavana dia tsy tahaka izao aho. Misy feokira zay hira amin'ny
Amazing Grace. Haitsika angamba ny tantaran'izay. Faratsetsika dia ho tantaraina ihany amin'ny manaraka. Nafinaritra loatra koa izay hira zay a. Dia misy toko sy andininy, misy toko ray manontolo ao amin'ny Baiboly a, izay miresaka be dia be an Jesosy Kristy a, ao amin'ny testameta taloha. Ho ataoko tsenjery izy amin'ity an'io ty a, voninahitran'Andriamanitra. Raha tsy nisy an'izay mantsy a, dia tsisy ilay hoe fahasoavana ho antsika. Izany niteny nampitondraina anay ary izany nampisehoana ny sandrin'i Jehovah. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na hatsaran-tarehy izy, ary anjery azy sika dia tsy misy hatsaran-tarehy andritsika azy. Natao tsinontsinona sy milaviny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tiany koa jerenako izy. Natao tsinontsinona izy ka tsy manao antsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo, sika kosa nanao azy nokapona sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona ny fahotantsika sy ny torotoroana no nyelintsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy nahasitranana antsika. Sika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry, samy efa nivily mamolalantsika avy sika rehetra, ary efa nataony Jehovah niatra taminy avokoa nielintsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy mihobafa. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny olovavy izay moana eo anatrehany mpanety azy. Eny, tsy milohbavy izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana ny entina naisitra azy, ary iza tamin'ny mpiarabelona taminy nevitra fa misy fongorona niala tamin'ny tany velona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko ny nikapohana azy. Nefa dia sitraky Jehovah ny hanoritory sy hampangirifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ahita taranaka sady maro andro, ary sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Ny fisasaran'ny fanahiny dia ahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no anamarina ny oloko marina, anahariana mpanomboka marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny fahotandreo. Koa dia anome azy anjara avy amin'ny lehibe ao, ary zara-babo ho amin'ny mahery izy, satria naentiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ary izy no nivesatra ny helokoreo. Eny, izy no mitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Amen. Miarabantsika rehetra, sady miarabantsika tratry ny sabata, miarabantsika tratry ny faran'ny taona 2024. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra, ary mirasoa indrindra tahaka ny tantanan'ny Tompo antsika, araka ny voatoatin'ny lohatenin'ny zavatra nentin'ny nahandro teo dia ny fahasoavana izay avaozina isamaraina isan'andro, ary tahaka izany ihany koa no mbola ho ataon'ny Tompo amintsika. Raisiko anjarako amin'ity fotoana fohy ity ny fanentanana antsika momba ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary everiko fa zava-dehibe ny fanentanantsika amin'izay fianarana ny tenin'Andriamanitra izay nanana tombontsoantsika tamin'ny herinandro iny, raha tao amin'ny klasin'ny lehibe, nianatra an'ilay hoe la vie éternelle au sujet de la mort et de l'espérance à venir. Zava-dehibe no nianarantsika
lesona lehibe vositsika sy ny sotontsika tao anatin'izany loahevitra izany ary mino aho fa mbola tsaratsara kokoa noho izay no mbola hoenarana ndray amin'ny telo volana ho avy sy amin'ny taona 2023 amin'ny premier semestre de l'année 2023 zany zao ny lesona antsika dia le hoe gérer pour le maître jusqu'à ce qu'il revienne zay zany zao no thème mandray ho an'ny lehibe ho an'ny section sasany mo tsy fantatro fa ho an'ny lehibe zany a dia zay a no hodiniantsika zavatra 3 verset no tiako raisina amin'ny fanentanana antsika amin'izao fotoana izao ny zavatra tsara marihana dia hoe mitovy amin'ny fandraisantsika ny sakafo ara-nofo no tokony andraisantsika ny sakafo ara-panahy satria rehefa misakafo ara-nofo isika dia ny tanjonantsika dia hoe bien manger bien rassasier zay ny tanjonantsika rehefa misakafo ara-nofo zay voky afapo tena nihinana amin'ny ara-panahy ianao manana an'izay objectif zay hoe rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra dia ny tanjona dia voky ary voky tsara vaovao ny taona mety tsy nanana an'izay objectif zay ianao rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra andao andray nouveau départ anao fiekana vaovao hoe à chaque fois que je prends la parole de Dieu mon objectif c'est d'être rassasié bien manger ary mazava ho azy fa misy andininy zay ndresan'ny apôstôly Paul any amin'ny Colossiens 3:16 Colossiens 3:16 il nous dit ceci Colossiens 3:16 Au nom de Jésus, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka. Amen ny saina, amen ny fo. Satria raha vao tsy ny tenin'Andriamanitra no mameno ny saintsika sy ny fotsika, dia misy zavatra misosoka ao. Dia ny inquiétude, ny crainte, ny souci. Ary dia manao antsika rehefa avy eo? Mety ho koule. Mety ho lavitsika, ho ketraka isika, fa andao anao fiekana ho fenona ny tenin'Andriamanitra ny fosiny saina amin'ny 2023. Amen. Ary ny zavatra farany dia ao amin'ny Apocalypse 1:3 chapitre 1er verset 3 efa haitsika io teny io fa tiako averina amin'ny fanentanana ity zavatra ity zany dia ho an'ny section rehetra tsy ho antsika lehibe ihany fa ao ny junior, ao ny ankizy ME araka ny lazainy raha Landry teo dia aoka ho ampiarina amin'izy rehetra izao fanentanana izao. Apocalypse 1er verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Riavana malala. Misy fandraisany amin'ny fefaran'ny andro ny tokony aninona andraisantsika aninona ny tenin'Andriamanitra. Plus le temps s'approche, plus le temps s'avance, plus nous devrions prendre la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu, surtout la prophétie. Arakaraka ny andro son'ny fotoana anakakaizitsika ny farany tokony aninona amakitsika, ienotsika ary indrindra hitandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Car le temps est proche. Ny firariana amin'io taona vaovao 2024 dia anao fekiana vaovaotsika. Raha misy fekiana tianao apetraka, raha misy projet tianao apetraka,
raha misy fikasana tianao tanterahana dia ataovy lahara-pahamehana zay le hoe tena hianatra ny tenin'Andriamanitra, andalina ny tenin'Andriamanitra, ameny ny fosiny saina amin'ny tenin'Andriamanitra fa ho ampian'Andriamanitra ianao ary sitrak'Andriamanitra zany. C'est ça le programme de Dieu, c'est ça le dessein de Dieu pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Sotratsika rehetra izay efa nandray anjara, ohatra mipetraka foantsika fa hiady hitsangana kely tsika hanao antsiry amboary a Jesosy, ny andiny voalohany sy ny faharoa ataontsika maredona tsara, hita mihitsy hoe misy fifaliana any amintsika tsirairay avy eo ampanaovana antsiry ity. tratra diandro farany ny amin'ity taona 2020 sy 2020 mino koza fa samy atratra ny andro napitso isika ary izany dia eo ambany fahasoavan'Andriamanitra voninahitra ho anazy aniana nagatahana ako sarosarotra ihany le izy mba midina ny lesona ny andritry ny telo volana iny efatra firy
isan'ny lesona nandrisan'iny ateleko le izy 4 sarotsarotra zany a satria ny lesona anatin'ny nema dia firy anankifito dia imagine hoe 7 fois 14 maromaro eo zany a kanefa ny adinezaka zany a mba hiteny aminareo a reo point clé a izay nanamarika niny telo volana iny a mialatsy sady ihany koa fa somary lavalava le izy a manana faharetana ve ianareo nanana faharetana tsika nidrininy heritaona iny ka tsy mino fa anana zany tsikany a amin'ity sabata ity a mialatsy ny fahandrony ihany koa satria nataoko tamin'ny teny frantsay le izy a ny atondry satria mandritra ny taona moa za dia miezaka foana mianatra amin'ny teny frantsay a amin'ny klasy teny frantsay a ka dia manamora kokoa aminazany a ny hitondra izay famitenana zay amin'ny teny frantsay fa nomaniko le izy a io le izy io re mino fa anana faharetana nareo a hiaino tsara an'izany famitinana izany. Donc je vais m'exprimer en français pour les enfants. Je vous demande votre attention, comme ça aussi vous comprenez bien, même si ce n'est pas de votre âge, voilà. C'est aussi des vérités que vous devrez aussi connaître, voilà, et que vous êtes aussi dans ce monde pour témoigner Jésus. Et je vous demande donc de bien écouter aussi. Nous savons tous que la création est la concrétisation de l'amour de Dieu. Nous faisons partie de la création. Dans Genèse 1, 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Une autre forme d'amour de Dieu envers nous est notre libre d'arbitre dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions. Peut-on dire que le mal vient de libre arbitre? Non, pas du tout. Dans Ézéchiel 28, 16, qui fait référence à Satan, il est dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alors, le péché vient du mauvais choix, de la désobéissance, de la transgression de la loi. Satan, l'ange déchu, ne s'est pas arrêté là. Il a aussi influencé l'homme à prendre une mauvaise décision, un mauvais choix. Et vous connaissez la scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dans Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà donc le prix du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort? Avant de répondre à cette question, voyons de quoi est fait l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est composé d'un souffle de vie et d'un corps. Et l'existence d'un corps donne l'existence de l'âme. Le corps et l'âme sont donc inséparables. L'âme est notre identité, notre personnalité. Ainsi donc, quand le corps est en vie, l'âme est en vie. Et quand le corps meurt, son âme meurt avec lui. Et cela est dit dans Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, qu'en est-il du souffle de vie? Ecclésiaste 12, verset 7 nous dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné,
Le souffle de vie va donc vers celui qui l'a donné. Nous sommes donc reconnaissantes envers Dieu chaque jour de notre vie parce qu'en quelque sorte, il nous prête un souffle de vie. Qu'est-ce qui se passe après la mort et le séjour des morts? Dans Psaume 115, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Ce lieu de silence, dans le séjour des morts, est décrit par Jésus comme un sommeil. Nous avons vu ça dans l'histoire de Lazare. Mais il ne s'agit pas d'un sommeil littéral. L'homme est dans un état inconscient au repos. Dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Il ne se passe rien, donc, pendant le séjour des morts. Alors, qu'est-ce qui se passe après ce sommeil? Ce sommeil se poursuit par une bonne nouvelle, par une espérance en la résurrection. Et cela depuis l'Ancien Testament, dans Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Cette résurrection, cette puissance de vie de Dieu, c'est lui seul qui a la clé. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver du séjour des morts. Dans Psaume 49, 15, il est dit, « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Cela signifie donc qu'on ne restera pas éternellement dans la tombe et qu'on peut espérer une vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? La question c'est qui prendra part à cette vie éternelle? Cette vie éternelle est comme une récompense à notre fidélité en Christ, à notre croyance en Christ, et que nous croyons que Christ est mort pour nous et il est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 17, il est dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Sa résurrection est donc une espérance pour nous, parce qu'il a porté tous les péchés du monde. La vie éternelle appartient donc à ceux qui sont morts en Christ. La dernière question, c'est quand est-ce qu'il va venir? Il va revenir. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » À travers ce verset, et je finis par là, j'espère que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité et que l'Esprit Saint nous donne aussi la force d'amener les autres dans cette merveilleuse vérité. Gloire à Dieu. Amen. Si des fois vous voulez la copie, voilà, faites-moi signe. Rehefa mandroso ny taona dia mihena ny fitadiana. Tsy haiko nareo fa manana an'izany olana kely izany eo amin'ny asa, eo amin'ny fiainana rehetra ao an-trano, misy zavatra kely adinodino. Dia te hanao fanandramana androany hoe hiresite ny toko sy andininy 7-10 tamin'ny lesona. Dia
misy papakely ihany fa sarotra kely ilay izy ary rehefa mahita ny masonareo aho dia vao maika ohatry ny adiniko daholo ary ilay zavatra nianarako. Fa atolotra anareo ampitiavana sy ho voninahitran'Andriamanitra. Lesona voalohany, endre latsaka tany an-danitra ianao ry ilay fitarika andro zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Esaïe 14:12. Lesona faharoa, koa izany dia tahaka ny dirany io tavy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra amin'ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Romains 5:12. Lesona fahatelo, ary vovotany namoronana ny Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony fofonaina mahavelona ka dia tonga olombelona izy. Genesis 2:7. Lesona fahaefatra, finoana ny nanateran'i Abrahama ny Isaka raha niza antoetra izy. Eny ny zanany lahatokana no nateran'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, fa ny hevitra izy Andriamanitra dia mahay manangana amin'ny maty, ka dia ohatr'izay no ary dia ohatrany tamin'izany no nandraisany azy. Hébreux 11:17-19. Lesona fahadimy, hoy izy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aho raha dia ho velona indray, ary izay velona raha mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Jean 11:25-26. Lesona fahaenina, ary tahaka ny nanandrata Mosay sy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Jean 3:14-16. Lesona fahafito, ary nahita azy aho dia laviny akohaka tamin'ny tany, laviny akohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendrea tamin'ny tany nakavanana ka nana hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany dia ilay velona. Efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Apocalypse 1:17-18. Lesona fahavalo, ary izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. 1 Jean 5:11-12. Lesona fahasivy, dinionareo ny soratra masina fa ataonareo fa ao anatin'izany no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny manambara. Jean 5:39. Lesona fahafolo, fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Tesaloniana voalohany 5:1-20. Lesona 1:12. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza nampiovany endro no toy ny anjely mazava, koa maika fa mpanompo ny veny tsy hanovany endriny io tahaka ny mpanompo ny fahamarinana, nefa ny farany ho araky ny asany ihany. 2 Corinthiens 11:14-15. Lesona 12. Ary Andriamanitra fiadanana ny hamasina anareo tanteraka ka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. 1 Thessaloniciens 5:23. Lesona 13. Asika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy, dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. 2 Corinthiens 5:10. Lesona 14. Ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary ho koa izy soraty fa mahatoky sy marina izany teny izany. Apocalypse 21:5. Amen. Omentsika ny Albin telo mianaka ny programme.
chanter une chanson qui s'appelle J'ai besoin de toi parce que dès qu'on l'appelle, il nous répond. Quand j'ai plus d'envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Autre que toi veut pour moi le meilleur. Quand j'ai pu trouver tout mon courage, mon souci, plus de nuages. Même si j'ai atteint le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Nul autre que toi veut pour moi le meilleur. Quand j'ai trouvé tout mon courage, non plus de soucis, plus de nuages. Même si j'ai atteint le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Voalohany tompoko dia miala tsiny rehefa mahafantatra dia fantany mihitsy fa zay fanomboako azy a. Miala tsiny noho ny voninahitra reo izay manoloana satria izao izay miteny dia sandry zanaka ihany a, fanirakiraka ihany a, songosongo fanao sisim-boly ihany a, koa
maneho ny fialan-tsiny aho eto anatrehanareo. Ny teny no ny tompoko ranomena dia mahasolanga, fa raha tsy nomena kosa dia mahajoko. Koa raisiko ampanetretena izany fandraisana teny izany, ary izay teny holazaina rehetra dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny dobodoboka ho ny fomba namponga, ary ny tabataba ny marokolonga, ary asakasakareo izay tsy mba tonga. Ny kalokalo fanaomboromanga, ary ny orakoraka anjaranakanga, fa asakasakareo izay tsy nitranga. Ny fararahan'ny tapi no any mamo, ny fararahan'ny jozoro no any aloatra, fa ny eto amintsika eto amin'ny Masetela kosa dia fararahan'ny mpifaliana ry izy mianakavy. Faly dia faly tokoa isika saty izany. Faly dia faly isika satria notahian'Andriamanitra nandritra izay 12 volana nifanesa izay. Fitahiana tsy roa aman-tany, eniky ny fahasoavan'Andriamanitra isika, mbola salama, mbola miaina, mbola matanjaka, afaka mitodi-doha mamonjy izao sabata farany taona izao. Maro tokoa ireo azo lazaina fa mety naniry andia izao fotoana izao. Ao no mety azon'ny fahalainana, ao no mety azon'ny tsy fahasalamana, ao aza indrisy ireo izay ndaosiny izany taona izany. Ankehitriny tsika dia tonga eto, ny antony voalohany atongavantsika eto ry havana malala dia hanome voninahitra an'Andriamanitra, hisaotra azy, hankalaza ny anarany. Ary mino fa miombika hevitra amiko ianareo, amin'ny ray hina amiko ianareo amin'izany antony mahita antsika izany dia tsy inona izany fa ho fiderana an'Andriamanitra. Rehefa nisy ny angavy ny mpiandraikitra hoe ianao ve mazoto dia eny ary fa hijery izay atao hoe fampirisihana kely azoko entina ho antsika zany ho voninahitr'Andriamanitra, ary ho fampirisihana antsika ao anatrehan'izao taona vaovao miandry antsika izao dia teny tsotra izay hita ao amin'ny Isaia 3:7, Isaia 3:7, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izao ny vaky ny teny: fa ankehitriny izao no lazain'i Jehova izay nahary anao, sady namorona anao. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Raha mita ny rano ianao, dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao, dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Mahavelombolo tokoa ry havana malala izany teny fampanantenana nomen'ny Tompo antsika izany, satria misy zavatra mahagaga eo amin'ity toko sy andininy ity. Ny matetika isika mandritry ny taona ndeha atao hoe nandritran'izay volana fandimy izay na tany amin'ny lasa, rehefa ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny olana no miantso ny anaran'Andriamanitra. Eny e, miantso ihany isika. Fa rehefa hoe ao anatin'ny olana na tsy fahasalamana na aretina, eo isika vao tena manamafy ny fiantsona ny anaran'Andriamanitra, miantso vonjy. Fa inona ny zavatra miseho eto raha mamaky tsara isika? Eo amin'ny andininy voalohany dia efa mazava hozy izy hoe aza matahotra ianao, fa maninona? Efa nanavitra anao aho. Dia mbola averiny ihany, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Ilay efa ny tena mahavariana eto ry rahalahy sy anabavy, satria Andriamanitra izay antsointsika io zany, raha mbola tsy miantso akory ianao, raha mbola tsy mitaraina akory ianao, dia efa eo izy. Efa omaniny anao sahady, ny fitantanany tsy misy tazomina na kely ary fa omeny anao ambongadiny. Ary nolazainy dia hoe raha mita ny rano ianao, raha mita ny ony ianao, raha mamaky ny afo ianao, dikan'izany ninona zavatra lalovanao, ninona fitsapana lalovanao tamin'iny taona iny, dia tsarovy fa efa teo foana izy, ary tsy mbola nandao anao izy, ary izany ihany koa no miandry anao amin'ity taona vaovao izay ho avy ity. Hiaraka aminao foana Andriamanitra, tsy handao anao izy raha toa ka matoky sy mino ny fitantanany ianao.
ny afatra tiako apetraka satria moa izahay dia mandalo ihany eto fa tsy tena hoe tompo-tanàna ohatry ny taloha. Raha toa ka fantatrao fa miaraka aminao ary Andriamanitra, dia inona no azonao atao? Inona no tokony ho ataonao eo anatrehany izany hoe fananana n'Andriamanitra izany? Tadidinareo ve fa tamin'ny voantsangana ity fiangonana ity dia nisy tompon'andraikitra ny federasiona nanontany hoe inona moa no tena antony ivorianareo izy izy? Dia samy namaly teo daholo moa fa rehefa namaly izy hoe raha toa izy izy ka fanembonembonana ny tany an-tanàna na hoe nostalgie na hoe faniriana hiaraka hifetifety sy hifalifaly na hoe moment de convivialité, moment de qualité dia tsy mila fiangonana izany. Azonareo atao izany amin'ny alalan'ny association, amin'ny alalan'ny fifampitaonana amin'ny toerana izay tianareo. Fa matoanareo izy manam-pandriana hanangana fiangonana dia misy antony lehibe ao. Inona ilay antony lehibe? Ilay antony lehibe dia tsy inona fa anao ny anjara sy ny adintsika. Ary izany no misoratra ao anatin'ny statuan'ny fiangonana dia ny hoe hitory ny filazantsara amin'ireo malagasy manodidina antsika eto amin'ity bassin lémanika ity. Rehefa nifandimby ny taona dia fotoana indrindra izao ahafahantsika manao ny atao hoe jeritodika. Inona ny efa vita ary inona ny mbola tokony atao? Amin'ity maraina ity dia te hanasa sy hanentana antsika mba hanavao indray izay fiaikana izay. Satria fantatsika fa miaraka amintsika Andriamanitra, satria fantatsika fa efa teo foana Andriamanitra ary mbola miandry antsika izy hanao dingana vaovao, voalaza teo fa dingana vaovao. Aokare mba tsy mitota ihany no avadibadika. Mba fandriko mba hita olona vaovao ary marina fa efa maro no efa tonga, maro ny tarehy vaovao, ny endrika vaovao ho voninahitran'Andriamanitra izany fa mbola maniry amin'ity maraina ity raha mbola andeha hanao ezaka indray isika anatanteraka ilay fiakana sy ny antso nahatongavantsika eto amin'ity toerana ity. Amin'ny taona vao avy dia efa olana sahady ny miandry antsika araka ny fantatsika fa andia hitady toerana isika. Taddio fa ny atao fiangonana dia eklésia appelé hors d'eux. Natsoina isika hivoaka, angamba natsoina isika hialy eto amin'ity kolonza ity fa mety mahasoa antsika ny any amin'ny toerana hafa mba hahafahantsika maninona? Hahafahantsika mivelatra, hahafahantsika manohy ilay antony ny antsoina antsika. Ka alao hery ary ry rahalahy sy anabavy malala. Teniko farany dia ny firarian-tsoa, satria ny tsodrano ny zava-mahery ny malagasy ary ny firarian-tsoa ihany koa dia fomba fanaontsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Koa raha hiatrika ny taona vaovao iny isika dia angidy lavitry ny faty fa ho mamy ho tia ny fitahian'Andriamanitra ary tsy ho vaky vovonana fahavaratra, tsy ho rovi-damba-ririnina, tsy ho vaky vilany fararano fa ho ambinina sy hahita izay mahasoa eo anatrehany fitantanan'Andriamanitra ary indrindra hitondra vokatra soa amin'ity taona vaovao ity izay fiakana vaovao antsika tsirairay avy eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra. Omba antsika mianakavany ny Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra ho fandraisako anjara dia amitina ny leson'ny sekoly sabata 4:10 satria za tsy maintsy anjery dia ho fitiniko ilay izy ary faly manokana teo satria izy Zakaria hoe amitina ny lesona izy fa nataony tamin'ny teny frantsay dia mba anjarako indraisany amin'ny teny malagasy dia nataoko endrika tononkalo ilay izy dia hovakiko aminareo miandry misika kelin'ny paster fa dia miasa ny fanahy satria ny témoignage sy ny zavatra rehetra nanisesy teo dia mifandray amin'ilay lesona daholo. Dia manasa antsika ary eno. Andriamanitra fitiavana na ary izao tontolo izao ilay maniry fiadanana mba ho ahy sy ho anao dia nanomana hatr'izay ny fomba hamonjenantsika satria satana tsy hitsitsy anao izay ho afany amintsika. Santionany iray amin'ny famitahana niseho
dia nilazany hoe tsy ho faty akory ianareo na mihinana amin'ny telona ny voankazo izay voarara fa kosa ho tonga Andriamanitra ahalala koa ny tsara dia manohy mamitaka izy anatrarany ny tanjony satria mantsy diso fantany fa efa kely sisany androny. Sationa mpitaka iray ny tsara toetra sy tia vavaka toa maro maty be mijaly ireo ratsy toetra etsankilany toa miaina tsambatra sy faly dia manontany teny isika mety kivy lasa saina fa ngamo tsy Andriamanitra ny loharano ny aina. Ao kanefa tsy ho adino tamin'ny andron'ny Elisa fahizay dia nisy maty koa fa novelomina indray. Santionany ireny ny fahafatesana tsy farany fa Jesosy no hanangana ireo izay mino ny anarany. Eny hatramin'ny namoronana izao tontolo rehetra izao no voaomana ny drafitra hamonjena ahy sy ianao. Ny famonjena dia efa vita tsy nisy tomika saingy kosa ny safidy no hamaritra ny anjarantsika. Maty izy ka nalevina dia nambenana hoe ny fasana afaka 3 andro monja indro izy velona nitsangana resiny ny fahafatesana toko antsika rahatra izay fa namaty aza isika dia ho atsangany indray. Tandremo koa nefa mino fa ny maty dia efa miakatra any an-danitra. Fitaka lehibe izay ary mampandainga an'Andriamanitra. Ny Baiboly dia manazava fa ny maty dia matory any ka tsy mahalala izay miseho ety ankory. Ny avelo sy ny angatra ireo maty izay lazaina fa miresaka miahy dia famitahana lehibe anjonoana ny fanahy. Ny afandiovana sy ny afobe izay lazaina andoro mandrakizay dia lainga marivo tototra ataon'ny Satana mitahany indray. Ny tsy ho azo hidivirana dia ny fitsarana farany na ny mino na ny tsy mino dia halala izay anjarany. Eo mantsy no afantarana izay safidy nataontsika na nanaika ny Jesosy na nanda azy isika. Efa nataony avokoa izay azo ny natao tsy havery asy ianao. Ny hodidim-pitsarana fahafatesana varesa fiainam-baovao. Fanantenana no ambadika izao ady antrehitsika izao. Na inona olana sy fitarainana dia tsy tapitreto akory ny fiainana. Fa misy fiainana akoatra ny eto, tsisy fahafatesana, tsisy sento, tsisy fahoriana, tsisy ranomaso. Levona Satana lay tompony ankaso. Ka Andriamanitra lay any anamasina anomana antsika hitsena indray, anome antsika ny fanahiny masina, anavaka antsika ho azy mandrakizay. Fa ny riko ho antsika rehetra, ny andre ampifaliana ilay feo trompetra, ka dia akarina hitsena ny tompontsika, fa noho ny fahasoavany dia voavonjy isika. Amen. Ao fandraisanay anjara amin'ity fankalazana ny sabata fa 13-14 ity dia fifaliana ao anay telo menada manolotra hira anankiray izay efa haitsika izy ity fa tsy nay mba ho ampaherezana anareo hoe maro ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainana fa tokony hanatenan'i Jesosy isanandro tsika na ny amin'ny zavatra ankehitriny na ny amin'ny ho avy. Dia izay no irainay.
Tes amis s'éloignent, nous et amaricham, famula wavilai, majaina mafinaricham, votukaniza osati, efeu amini, huai si wanautini. Sadi mamini, tes amis s'éloignent, nous et amaricham, fambula wavilai, majaina mafinaricham, votukaniza osati, efeu amini, huai si wanautini, sadi mamini, kuwaza kida não faraisu, genitanani, ni wavinari jeshale, efeu amini, kumatuki, hadi wachenjeu, tebi na Timan sutungilai Maraina vauva Kumatuki Ariwa chureu Tebi na Timan sutungilai Maraina vauva. Tes amis s'éloignent, nous et taranau, kamajitanau, izai timai tiwavinau, titarachinyam pitwangai, izai michanganiu, nitumpunau, lui fikiru mafi. Se tu que te queres, kuwaza kivya não faraisu, genitanani, tiazinare chane, efeu amini, kumatuki, ariwa chureu, tebi não, tima chutungilai, majaina vauva, kumatuki, ariwa chureu, tebi não, tima chutungilai, majaina vauva. Amen. Matsiro be zany fitiavan'Andriamanitra zany, matsiro be mihitsy. Heritaona lasa ohatran'izao amin'ny 2 maraina misy olona miantso ny SAMU. Allô? Je ne suis pas bien. J'ai plus de force. Et ma respiration est vraiment très saccadée. Non, messieurs, vous arrivez à parler normalement, alors on ne vient pas. Ah bon? Non, on ne va pas venir. C'est un ténène SAMU.
mikohaka mandritra ny adiny 3 tsy miato. Efa nahita olona nikohaka nandritra ny adiny 3 tsy miato ve nareo? Tsy misy fiatoana, boramena be any dia mipotra ny lalandra. Izaho zay olona zay tamin'ny heritaona ohatran'izao. Dia tsaroko tampoka nisy rahalahy. Io rahalahy io rehefa atsona na andro na alina na firy dia tonga izy. Allo, aiza ianao rahalahy Dax? Aty Aosera zao izy amin'ny 3 maraina. Avy nanatitra rahalahy sy anabavy tany Paris. Aza mody tsono aho. Fa tonga dia raiso aho. Dia eto any amin'ny hôpitaly. Amin'ny firy anao mety tonga aty? Afaka adiny 3 ao izy. Tao an-tranonay dia misy sobika ary mbola ao le izy. Ho an'izay mila, misy sobika ao feno fanafody manasitrana Covid avy amin'ny Madagasikara ny vidinay mivady. Amin'ny sobika, bôma, fosakatra, fay, zavatra sitrona. Dia izay tratrany Covid hita dia nomenay an'izy io. Hatrany Suisse mivadiko. Zay zany voan'ny Covid ao an-trano izay efa mianaka, fa iny mivadiko mitondra tômôbilina manatitra an'ilay fanafody hatrany Suisse. Na adventiste na tsy adventiste, sady mikohaka izy no manatitra an'ilay fanafody. Ty manasitrana, ty manasitrana. Dia sitrana izy 3 mianaka tao an-trano. Vadiko sy izy mianaka. Fa za kosa amin'ny 5 maraina rahalahy Dax no nitondra anahy tany amin'ny hôpital Le Chal. Mangovotra ohatran'izao dia tonga dia nitsoraka teo amin'ny latabatra ilay réception amin'ny hôpitaly. Tonga dia nitsoraka. Dia tsy fantatro tsony ny toyany fa za efa eny ambony seza fauteuil roulant no taitra. Dia tonga dia nampidirina tao amin'ny salle ny réanimation. Rola zay ny tao dia nasiana oxygène 10 litres avy hatrany. Tapitra ny tsasakadiny dia nomena antibiotika amoxicilline 4. Dia nasian'ilay dokotera ny sokafaka ohatran'izao ilay varavarana. Feno olona ran'ny couloir, feno. Nainaina, mitomany, manopa, mitabataba. Tozy ilay dokotera, raha tara 30 minitra ianao dia zao ny andro anao teo. Rahalahy Dax ao ambadika io mbola tsy mahafantatra inona ny nahazo anahy. Reraka izy maso ny mena be, mibotsiny ohatran'izany. Fa isaorako manokana ny men'Andriamanitra n'io rahalahy io. Fa ratsy teo izy, efa tsy mifanena teto tsontsika. Teony eo dia natao scanner dia naseho anahy fa potika 60% poumon-ko. Za le mpizara fanafody zay nizaraina dia sitrana daholo. Fa izaho kosa le mizara dia potika 60% poumon-ko. Ianao angao izy le dokotera mpisotro toaka sa mpifoka sigara, tsy mbola niditra tao am-bavako aza ny toaka zany, zany sigara zany. Hay arabainao izy. Teony eo dia tsy misy fitoerana ho anao tsiny atao amin'ilay salle izy atao amin'ny hôpitaly Chal, fa tsy maintsy alefa ny Gaillard ianao. Dia nalefa tao amin'ny hôpital privé tao Gaillard. Dia tao niady nandritra ny 48 heures. Tsaroko Jakoba niady tamin'i Jesosy. Ary tena zay ny zavatra tsapako. Fa misy ady iarahana tao amin'i Jesosy. Tsy avelako anao raha tsy sitranonao fa dia manjanako mitolona any ambadika any aty Saint-Julien, tsy mahafantatra ny tolonako. Tapitra ny 48 heures dia fantatro fa sitrana. Fantatro. Ary dia raiko ny anan'Andriamanitra tao anatin'ny 48 heures. Ary nandritra izay fotoana izay dia nisy rahalahy sy anabavy. Tena natsiaro anahy nandoalika. Dia raiko ny anan'Andriamanitra nomeny an'ireo rahalahy sy anabavy ireo. Miala tsiny manona ny anaran'olona, ranabavy Iony, ranabavy Berline, ranabavy Franca, rahalahy Albin, rahalahy Dax efa nitrononiko teo, rahalahy Zakary, Paky, izay tsy eo. PDB ny olona mivavaka ho anahy. Dia tonga avy any tsy mahazo ampidirina sakafo tao amin'ilay trano.
dia tonga avy any ny sakafo. Misy olona tsy fantatra akory no anatitra sakafo. Zaho aza anatehana sakafo fa tsy azo ampidiana. Zay tsy manaiky an'izany e. Tsy maintsy manatitra chocolat 25 décembre avy any andro dia chocolat inona koa McDo, voasary, litchi, inona ny tsy nohaniko tao. Dia tonga mivady aman-janako miaraka amin'ny ary isaorako azy vadiko manokana isaorako andriza zavatra zay. Misaotra kia. Tsy niala mihitsy fa dia tonga ery ambany ery satria tsy mahazo mireo dia mifampikopakopaka ohatran'izao zay. Efatra mianaka kely 5 hatramin'ny taty Elga. Dia ery amin'ny parking ery zareo mikopakopaka. Rehefa mandalo zay dia hoe io ny hôpitaly amin'ny papa. Zay ny tenenindreo ankizy ireo. Be dia be ny maty tao ampitako. Be dia be ny maty. Meno zareo surnom hoe Monsieur le Doyen. Satria tsy mety maty mihitsy. Fa za rery ny farany tao. Na maty, na sitrana. 17 jours tany amin'ny hôpitaly. Very 22 kilos. 22 kilos. 102 kilos niditra tao. Tapotapoka teo tonga dia very 22 kilos. Fa ohatrany napety anay ihany aloha izy. Dia tonga ny 30 omaly ohatran'izao zany. Tsy maintsy avoaka ianao izy. Fa tsy maintsy manao 31 miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Ariditra taom-baovao. Fa sitrany ianao. Omaly dia nanao témoignage tao amin'ny Zoom. Satria nandritra n'ilay fotoana fiarahan'ny vavaka maly dia nandalo teo amin'ilay hôpitaly teo Kayar zay andeha hanatitra ny Mikael. Mikael sy Jordan moa dia ohatrany zanakay mihitsy. Tena raisinay ohatrany zanakay. Dia nangaviako i Mikael ndao mba ho any amin'ny Elio. Satria Jordan makany fa Mikael mbola tsy tany mihitsy. Dia tany aminay izy falifaly be zay dia nandalo teo amin'ilay hôpitaly teo. Dia latsaka ny ranomasoko omaly hariva. Satria 30 décembre ohatran'izao no navoaka n'Andriamanitra teo. Saorako be dia be Andriamanitra. Tsy misy résolution zany amiko. Raha zany anontaniana ry ny résolution Landria tsy misy. Ny résolutionko dia ray. Ankalaza ny anaran'Andriamanitra. Zay fotsiny. Tsy misy hoe anao an'izao hoe inona hideran'Andriamanitra fa tsara izy. Mandritra n'izay fotoana izay mpiara-miasa amiko dia miresaka amiko amin'ny vidéo. Tena miaiky anao mihitsy zay fa tena katria be dia be mpiara-miasa tamiko ray bro tamiko maty. Maty ny Covid. Tsisy an'izany hoe ty hoe manaiky anazy zany za tsinitsinina. Fa misy olona be dia be fiangonana ray manontolo. Vavaka ao anary isaorako atsika rehetrarehetra isaorako anareo tsirairay avy. Misy miantso fa misy tsy miantso fa mivavaka. Dia tiaraina ny anan'Andriamanitra. Jesosy ihany rahalahy. Aza miala aminy tena mamonjy izy. Amen. Tratry ny sabata, tratry ny faran'ny taona. Za manokana aloha dia mahatsaro tena aplany batery. Faran'ny tsy haiko hoe ny faran'ny taona ve fa tena reraka fa na izany dia faly foana ny mideran'Andriamanitra satria na ao anatin'ny harerana, na ao anatin'ny fitsapana, na ao anatin'ny alahelo, na ao anatin'ny fahombiazana dia Jesosy eo foana miaraka amintsika. Ary tokony ho tsapantsika zany. Izay
dimy mianaka saika teny aho hoe enina ke dimy izay dimy mianaka anao tsenjery zany Jordan dia Giovanni dia misy hira koa ho ataonay rehefa avy eo sy ho ataon'izy mirahalahy dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Hira ary zany izy mirahalahy miaraka mity moa mbola tsy mahay mihira fa mihira amin'izay aizany azy. suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez mes mains, regardez mes pieds, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez mes mains, regardez mes pieds, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Même comme je suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Regardez ma bouche, regardez ma tête, je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis une merveille, Dieu m'aime comme je suis. On va d'abord écouter le verset que Giovanni a soigneusement appris. Tu fais le verset combien? Le leçon combien? 1? Ouais. Ok. vas-y. Leçon 1. Petite fille, lève-toi. Je souhaite que tu sois en bonne santé. 3 Jean 1, 2. Leçon 2. Guéri, guéri. J'étais malade. Vous m'avez visité. Matthieu 25, 36. Merci Dieu. Bonjour à tous et du coup là je vais vous faire les 13 versets du coup de ma classe. Leçon numéro 1. Je pense à toi. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. 1 Roi 17 verset 5. Leçon numéro 2. L'épreuve du feu. Réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Roi 18 verset 37. Leçon numéro 3. Une promesse tenue. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. 2 Pierre 3 verset 9. Leçon numéro 4.
quand Dieu rattrape Élie. Et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Leçon numéro 6. Le journal de Néhémie. Leçon numéro 5. Élie marche avec Dieu. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, verset 24. Leçon numéro 6. Le journal de Néhémie. Servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. 1 Samuel 12, verset 24. Leçon numéro 7. Des plans de construction. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et la même opinion. 1 Corinthiens 1, verset 10. Leçon numéro 8. Le combat de Dieu. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous repartis à la muraille, chacun à son ouvrage. Néhémie 4, verset 9. Leçon numéro 9. Toute louange revient à Dieu. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites chanter pour lui, psalmodie en son honneur. Réfléchissez à toutes ses merveilles. 1 Chronique 16, versets 8 et 9. Leçon numéro 10. Louange pour le choix de Dieu. Dieu vous a choisi dès le début Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Leçon numéro 11. Leçon numéro 11. Leçon numéro 11. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Leçon numéro 12. Joie dans le ciel et sur la terre. Les bergers revinrent en louant et glorifiant Dieu par tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Luc 2, verset 20. Leçon numéro 13. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ésaïe 58, verset 11. Isany efa nandiso fanantenana olona amintsika rehetra. Ialbaindrera manangatanana, pasteur koa manangatanana. Isany efa diso fanantenana ary. Be dia be manangatanana. Fa rehefa hoe nandiso fanantenana dia ohatran'ny hoe olona iray roa. Fa tsika ireo samy nandiso fanantenana olona tany amin'ny fiainantsika tany. Fa Andriamanitra tsy mba manao an'izany. Andriamanitra tsy mba mandiso fanantenana izany. Ary izay teneniny dia tanterahany. Tsika mbola tany an-kibon-drentsika teraka mandrapahafotsy volo antsika
mandrapafaditsika dia miay antsika Jesosy. Izay ny hira ho ataoko. Ity hira ity ny feoany tsy dia tena tsy haiko nareo indraindray manao an'izany fa ny feoany tsy hoe tsy tiako fa ny tonony tena tiako ny tonony. Hira ny Antatiana izy ity. Hoe faly aho manana anao. Faly aho fa manana anao, tompoko sy andriamanitro, ianao irery hatraminy izaho no saina nometoky hoe aza matahotra anao, famompanao aho ary aza merikerika foana fizahono Andriamanitra fa na dia mandrakantitra dia tsy miova, mandrapahafotsy volo anao, isairanao, izahononanao anao sy nitrotro anao, hitondranao sy anafaka. Raha sendra adimpanay ty zanakao ka be aiai, zao manako ao am-poko ao izao le teny maminataonao, aza matahotra anao, famompanao aho ary aza merikerika foana fizahono Andriamanitra fa na dia mandrakantitra dia tsy miova, mandrapahafotsy volo anao, isairanao, izahononanao anao sy nitrotro anao, hitondranao sy anafaka, na dia mandrapantitra dia tsy iova, mandrapahafotsy volo anao, isairanao, izahononanao anao sy nitrotro anao, mitondranao sy anafaka, hitondranao sy anafaka, hitrotro anao sy anafaka. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika. Isaorantsika ihany koa itsika rehetra izay afaka nanolotra zavatra ho anazy, ho fiderana anazy. Ny rariana dia ny zavatra rehetra izay
ny ainantsika niaraka tamin'Andriamanitra dia mbola hitohy hatrany amin'ny taona vaovao iny ny fitahiny ny fiarahany amintsika dia ingany mbola hitohy hatrany mandritry ny taona ho avy iny. Mandrasantsika hitsangana hiaraka hanondrika alohantsika isika hivavaka. Ry Andriamanitra, Rainay masina indrindra ny an-danitra, mahatsiaro faly izahay, mahatsiaro fiadanana, mahatsiaro fahasambarana satria tsapanay tokoa ny fitantananao ny fiainanay, tsapanay tokoa ny fitahianao anay. Androany izahay dia misaotra anao manokana satria noho ny alehibenao dia nomenao ity toerana ity izahay nahafahanay nankalaza ny lesona fahavelom-befolo, nahafahanay nitondra ny fijoroana vavolombelona, nahafahanay nitondra ny fideranao anao. Ray malalo raiso izany fankalazana ny anaranao izany ho antra mampitofony eo amin'ny seza fiandrananao. Ray malalo, misaotra anao satria nomenao ny sakafom-panahy izahay nandritry ny taona iny tamin'ny alalan'ny lesona sy ny mofinaina izany. Natsiaro tokoa izahay voky ary natsiaro fa omenao sakafo isan'andro izahay mambelombelona ny fanahinay. Ray malalo, tamin'ny telo volana ity dia misaotra anao satria nomenao an'iny lesona iny nampatsiahy anay ny amin'ilay fahamarinana, ny fanantenana, ny aorianan'ny fahafatesana. Ray malalo, ianao efa naharesy ny fahafatesana, ianao efa nampanantenay anay ihany koa, fa raha mitafy ny akanjo-pahamarinanao izahay dia afaka manantena ihany koa ny andresy an'izany fahafatesana izany raha mandalo an'izany. Ray malalo, mehery izahay meo anay ny fanahinao masina ahafahanay mandresy isan'andro ny fipetrin'ny Satana, ny firebireben'ny Satana izay hitarika anay amin'ny fahaverezana. Eny fa na dia ny Baiboly aza dia taritiny izahay ho amin'izany fandikana vilana izany ka dia mangataka fanahy masina izahay ny hanome anay ny hery, ny tanjaka ary ny ampafantatra anay hatrany ny fahamarinanareo, ary mangataka aminao izahay ny tehirizanao anay ao anatin'izany fahamarinana izany. Ray malalo, n'ity sabata ity izahay dia te hitondra manokana eo an-tratranao an'ireto zanakay ray eo. Fantatrao fa ny amin'ny tontolo manodidina an'izy ireo dia maro ny fahalalany zao tontolo izao, izay mitady ny androbaka ny fahalalany anao. Ray eo, mangataka aminao izahay ny hanomezanao anazy ireo ny hery ihany koa, hanomezanao anazy ireo ny faharisiana, ny ampafantatra ny manodidina anazy izany fahamarinana avy aminao izany, ka ny androso hatrany izy ireo satria fantany satria ianao Andriamanitra miaraka aminazy isan'andro. Ray malalo, entinay eo aminao ihany koa izahay izay ray aman-dreny, mangataka aminao izahay ny hanome anay hatrany ihany koa ny hery, ny ahafahanay mitondra reto zanakay ary menao anay ihany koa ny fanaonao masina ahafahanay mazoto mianatra ny teninao ary mampita izany amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona sy ny fampianarana. Ray malalo, mbola maro ny vavaka izay tianay eto andratrehanao, kanefa dia mino izahay fa ny fanaonao masina no ameno an'izany ary ameno ny fahalalana izay tsy ampy ao aminay ray eo. Dia tsy mijanona treo ny toan'ity sabata ity fa mbola maro ny fiderana izay atolotra amanao sy ny vavaka, dia mangataka aminao niaraka aminay amin'ny tory ny programa rehetra amin'ity tolandro sabata ity. Dia zavako izany no tononay na Jesosy Kristy iray ihany. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny sampan'ny sekoly sabata dia misaotra antsika manokana ny amin'ny fotoana niarahana teto
Misy fanomezana kely nomanina ho an'ny ankizy a. Misy vatomamy kely ihany koa nerahana miasa amin'ny sampana miadidina ankizy ao amin'ny sekoly sabata. Fa raha tsy mampaninona antsika dia ataontsika amin'ny farany fotoana izay mba tsy hampikorotana loatra ny programantsika. Fa izao dia roa sady amin'ny fotoam-pivavahana isika. Saotra betsaka. Manasantsika rehetra hitsangana ka ho ataontsika ny raha mangina mangina. Andriamanitra tompotianay io endreny aravonay satria tonga eto amin'izao toerana natsonao natokanao hiderana sy hankalazana ny anaranao izao izahay tsirairay avy reto. Misaotra satria nitahinao zahay nandritra an'izay fotoana lasa rehetra izay ka tonga amin'izao sabata izao. Ny fanirianay androany dia mba anatrehanao izao fotoana izao ary tsy aleto izahay
raha tsy efa vonto ny fitahiana ny fahasoavana ary omenao fifaliana avy amin'ny alalan'izay zavatra rehetra ho ataonay, ka na ny hira na ny toriteny na ny vavaka dia mba hoanitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandrianana, dia mitenena Jehovah fa miaino izahay mpanomponao, ny amin'ny anaranao Jesosy rirany, amen. Dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra. Rehefa nieritreritra tamin'ny omaly hoe inona ny teny fiarabana hoentiko antsika, dia te hanao zavatra lava be aho. Te hanao zavatra lava be aho satria faly miaraba antsika satria tratry ny farany taona. Faly miaraba antsika satria maro ny olona te hoeto amin'izao fotoana izao nefa tsy afaka. Maro na niry hoe ho tratry n'izao farany izao ary ho tratry ny rapitso nefa maro koa ny lavo. Betsaka betsaka tsy voatanisa eto ny fahasalamana sy ny fitahiana rehetra izay niraisina, dia falitsika fa mbola tafahoana eto ary maniry mba ho amintsika rehetra ny fitahian'Andriamanitra, mba ho toy izao foana ny fifaliantsika amin'ny taona vaovao miditra, ny maniry zaza mba ho todisoa ny zaza, ny maniry tokantrano mba hahazo tokantrano vao, nefa ao anatiny mba hitombo fitiavana. Eo anatrehan'ny Andriamanitra sy ny olona, tsika ray aman-dreny koa mba hanana fahendrena fa tsy mora ny manabe ny zanaka, ireo mitady asa mba hita asa, ireo izay efa ao anatin'ny asa mba hitombo hatrany ho tsaratsara kokoa. Betsaka ny fandriana tianao tenenina nefa tsy ary voatanisa eto fa fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Anohizantsika fotoana dia ataontsika ny hira aviry vazantany eo, ataontsika eo am-pipetrahana ihany.
tonga eo amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny fahafolon-karena antsika. Nanao loha laharana an'Andriamanitra Enoka, Davida ary Abrahama. Ianao koa ve manao loha laharana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Vakitsika eo amin'ny Malaki 7:7 efa itsika tsenjery zany. Hoentinareo ny fahafolon-karena rehetra ao an-trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izao toetra ao amin'izany ho Jehovah tompony maro. Ratsy ho vaky ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ampiampy ho anareo. Tombontsoa no raisitsika rehefa manao loha laharana an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika. Ka amin'ity marain'ity dia eo am-panatanterahana ny fanatitra sy ny ampahafolony dia isy feokira. Iara ivavaka antsika tompoko. Andriamanitro, misaotra anao izay tamin'ity fitahiana be da be izay narotsaka ao anay tamin'ity taona 2022 ity. Be da be ny fitahiana izay nomenao anay. Nomenao hery sy tanjaka izay nahafahanay niasa. Nomenao fahasalamana izahay. Ankehitriny tompo dia ampanetre tena lehibe no anoloranay ianao ny valim-pity izay nomenao anay. Menay atolotray amin'ny fo iray manontolo izany tompo karaiso. Engany mba havita be eo amin'ny fampandrosoana ny asanao izany. Dia mitahianay amin'ity sabata ity. Tahi amin'ny taona vaovao izay ho diavinay. Misaotra tompo. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny pasteur dia rahantsika mamaky ny vakiteny fototra ao amin'ny Salamo 120 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao ny raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen.
voninahitra an'Andriamanitra irery ihany dia rainy izy satria tombontsoa lehibe ny ahafahantsika mifampahery sy nandray ny fahasoavana rehetra hatry ny anykeo arabaina toan-dra voninkazo isika rehetra ka ho tsy dinin'olo marevaka ho vanginy reny tantely ho tody sy fahatsarana sy fahamamina faly aho mahita antsika rehetra ary tena faly mahinona ankizintsika mahitsy-enjery ny ten'Andriamanitra faly mandrereo hira rehetrarehetra fampaherezana rehetrarehetra efa feno ngamany efa betsaka izay kanefa moa sabata farany androany ary sabata farany koa zany officiellement eto amin'ity farce Collonges atsika ity andro lehibe androany tamin'ny 2014 ny fiangonana Masetel nanomboka dia 20 taona zany tsika ny teto 20 taona mahay manisa avy za 20 taona amin'ny fomba officialy zany dia androany sika no eto a Collonges farany mitsiditsidika eto fosiny zany sisasika zany amin'ny andro avy fa raisitsika ho fitahina ny ananantsika nyity toeran'ity androany ary ho manokana aloha alohan'ny anomboana ny fampaherezana dia 20 taona lasa torovavombelona tsika teo ho an'izay matadidy 20 taona lasa garangidina androany 20 Desambra 2024 dia nitory-teny teto ho an'izay matadidy tadidinao ve ny lohateny tonga teto ny avany Paris satria ny fomba fanaontsika tamin'izany dia ny malagasy rehetra mivory ray sabata isam-bolana aloha tamin'ny taona taloha dia tonga teto avokoa ny avany Paris dia zay vao tonga ifa-bolana dia mbola tokana misy ny any teto zany dia ny Rahalakaleba nampatsiarana ny lohateny toriteny tamin'izay hoe Soli Deo Gloria hoe mevonahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao zay zany dia deran'Andriamanitra satria tsy mba nanantena mihitsy ndray androany tafaverina eto ary fampahery amintsika mianakavy rehefa misy fiangonantsika mivory sy tsabata efa lehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra ary mbola hanao zava-dehibe izy mino an'izany ve tsika mbola hanao zava-dehibe izy faly foko mahita anao rehetra ary mbola mamerina ny fiarabana tompokilasy tompovavy engane ity sabata ity izay sabata farana zany amin'ity taona ity mbô sabata mitondra hery vaovao atsika mihitsy mitondra herijika mitondra fifaliana mitondra fahavononana mitondra faharetana ary indrindrandrindra fanantenana misy miteny frantsay ve to aloha hitadiavana mpandika teny tompoko satria rehefa sabata faefatra sy farany amin'ny toriteny amin'ny teny malagasy ary sabata faharoa amin'ny toriteny amin'ny teny frantsay koa raha misy mila dika teny dia milamina eny tompoko mbola eraka hivavaka ary isika tompo malalo omenay voninahitra ianao amin'ity sabata ity ary zany ny atongavanay eto satria izao ny totosa dia noho ny famindramponao lehibe matoa zay mbola velona dia mbola omenao tombontsoa afaka manome voninahitra anao sy mideranao mety efanona sady ny kibonay amin'izao fotoana izao kanefa Andriamanitra ianao dia niteny manao hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavanao koa mampaherezanay alohan'ny arahanay miara-misakafo rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy no nangatana izy mivavaka izany amen satria izao no iraketan'ny fitiavany izay moa zany lohateniny hafatra izay tiako zaraina amintsika ary faly miaraka aminareo amin'ity dia ny salasala ho inona no ataoko lohateniny toriteny androany ilay rose manimpofona ve satria izao no niraketan'ny fitiavany satria resaka rose koa entina mamizara amintsika ny fampaherezana zany dia voilà raha mijery ilay sarinareo dia tsy iza fa i Jacques Bény raha ohatrany hoe manaraka tantara zany tsika dia izy io mpanolotra tao amin'ny radio télévision natao États-Unis
tany amin'ny taona raha mamaky boky tsika dia tany amin'ny taona 1960 tany hoany zany malaza be izy satria manao atsikana sady mpanolotra no mpilalao sarimihetsika ihany koa dia latsa-pitiavana tamin'ny Marie Livingstone izy. Marie Livingstone zany tena tiany be ty Ramatoa ty mpiara-miasa aminy fa tsy hitany izay fomba ilazana amin'ny Marie Livingstone fa tiany i Marie Livingstone. Dia inona ozy nareo no nataony nandefa rose izy. Lasa izy zany resaka tamin'ny mpamboly rose, fleuriste, mpanao rose tsara tarehy dia nandefa rose nakany amin'ny Marie Livingstone. Rehefa nandray an'ilay rose tao an-trano i Marie fa tonga ilay mpitondra an'ilay rose dia nanontany izy hoe mba iza koa no nanome an'ity. Dia ozy izy ilay rangahy hoe nasena naterina taty aminao fotsiny izy ty. Iza ho any nanome an'ity rose ty? Olona mpiara-miasa aminao ao ihany izy fa tsy lazaina hono ny anarany. Dia rehefa tonga tany ampiasana zany Marie dia nijery hoe fa iza ary no mba nanome ana an'ilay rose. Rehefa ela ny ela dia fatany fa aika izany i ngiahy Jacques Bénin nanome an'ilay rose fa na dia manan-talenta ary izy dia sarokinatra tokoa. Dia nahafinaritra fa nivady izy roa. Nivady izy roa zany afaka arositsika ve ny sary fa ohatrany somary tsy mandeha ny amparay atsika toizana foana. Dia ny zavatra nisy rehefa avy eo asorona kely ilay soratra zavady miemotra kely zavady indrindra dia nifankatia be izy roa ireo. Nandritra ny 17 taona zany zareo na teo mamy na teo mangidy dia tena nifankatia ary fanao ny Jack ny mandefa rose ho an'ny vadiny matetika. Indrindra moa rehefa mandeha manao asa ny ivelany izy dia mandefa rose foana. Dia narary mafy zaka rehefa 17 taona taty aoriana tany amin'ny taona 1974 770 narary izy dia narary izy dia maty izy. Ny ampitson'iny rehefa maty izy dia tonga nandondona tao an-trano ilay mpanao voninkazo nitondra voninkazo. Dia ozy izy Marie hoe efa maty an'izy fa ina ary nanateranao voninkazo aty aminahy. Dia ozy izy navaliny mpanao voninkazo ty hoe nanafatra izy fa naterana voninkazo isan'andro ianao mba tsy ho adininao fa tena tiany ianao. Dia nanomboka tamin'ny 1974 taonkajy nalaza be io tantara io. Tany amin'ny taona 327 vao nodimandry Ramatoa Marie fa dia tonga foana ny rose isan'andro. Nosoratany tao amin'ny testameta mihitsy zany ilay izy satria Marie no manao ny fijoroana vavolombelona hoe nanao fanekena izy nameny ny vola rehetra anomezana rose isan'andro. Raha isaina ny rose voarainy zany dia nahatratra 230 isan'andro. Mba tsy ho adininao mihitsy fa tiako ianao. Ary amin'ny sary manaraka moa dia hitantsika misy ny teniny lazainy zany hoe ny anarako izy ty Ramatoa ty zany fa tena nanao an'izay fanekena zay ty vadiko ty. Koa ny tiako lazaina amin'ity maraina ty dia zao hoe tsapatsika ve fa isan'andro Andriamanitra dia mandefa rose ho atsika. Ao amin'ny bokin'i Isaia dia lazainy manao hoe ny mpanao anao ny vadinao. Marina fa misy tsilo indraindray ny fiainana. Marina fa misy tsilo indraindray misy fisedrana fa hitanao ve le rose amen'i Jesosy anao isan'andro. Indraindray betsaka loatra le tsilo dia tsy hita le rose fa na ifofinaina mahavelona io fotsiny aza. Na ny tombontsoa ananantsika afaka amintsika afaka miresaka afaka mifampahery mahita ny zanatsika mamerina ny tsenjery mahita tsika mamerina ny tsenjery mahita tsika mihira rose an'izany. Tiatsika Andriamanitra ary ny toko sy andininy manaraka eo moa dia manao hoe tany lavitra any nisehon'i Jehovah tamiko dia nahoana hozy izy fitiavana mandrakizay ny tiavako anao
ka izany no nampaharetako famindrapoanao. Tsapantsika ve? Tsapanao ve fa tian'Andriamanitra ianao? Tsapantsika ve fa tian' Jesosy isika? Hitantsika ve ny raozy eo amin'ny fiainantsika? Hitantsika ve zany raha lasy anabavy malalaka mahatonga antsika miteny hoe misaotra e. Mbola eto an-tandro izay, mbola misy tany fahoriana, mbola misy fisedrana, mbola tsy eto ny tanjony, tsy eto ny tanànantsika fa miandry Jesosy Kristy ho avy isika. Hoy izy Jesosy hoe raha eto amin'izao tontolo izao ihany ny anantenanareo anao hoy izy dia manino hoy izy? Mahatra indrindra izy. Koa amin'ity maraina ity dia raisiko adidiny mampatsiahy antsika an'izany ary indrindra moa ty raozy lehibe ity. Ito dia sary nataony Michel-Ange. Ampatsivana antsika fotsiny hoe raha tsy hitantsika mihitsy ny raozy rehetrarehetra dia misy raozy lehibe nomen'Andriamanitra antsika dia Jesosy Kristy. Hoy izy ny tenin'ny soratra ao amin'ny fanahin'ny faminaniana manao hoe any mandrakizay hoy ntsika rehefa tonga any amin'ny lanitra dia ny siansa lehibe ianarantsika dia ny nanoran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. C'est la science de la croix. Mandritra mandrakizay tsika zany dia hianatra an'izay foana hoe fananinana loatra e. Jesosy Kristy izay ivavahan'ny anjely, iran'ny anjely isan'andro isan'andro. Jesosy Kristy nahary ny volana, nahary ny kintana, nahary ny galaksia, nahary ny vondron-kintana, nahary ny sela rehetra any amin'ny vatantsika. Jesosy Kristy nahary an'izao rehetra rehetra izao ivavahan'ny anjely rehetra dia raina nahafoy ny seza fiandrianany dia maty teo amin'ny hazo fijaliana nombony. Rehefa nandrehan'ny rahalanary atota teo 2 volana izy ny teto, efa bolana ny teto latsaka ny ranomasiko teo satria ny Isaia 7:20 dia tena Isaia tena mampatsiahy amintsika hoe ny fampijaliana izay azontsika fiadanana, ny fampijaliana izay azontsika fiadanana amin'ity maraina ity dia efa metiny Jesosy. Ny diakapoka taminy nahasitrana antsika rehetrarehetra latsaka ny ranomasiko satria na tonga tany a Paris zay rehefa niverina 7 taona dia hoy izy tamin'i Jesosy hoe ahoana ny azonako ny aim-panahiko eto a Paris eto Jesosy a? Ahoana ny azonako ny aim-panahiko eto? Maty a very a Jesosy. Dia resy lahatra tamin'izay hoe isaky ny amin'ny 12 atandro a dia ho vakiko Isaia 3:20 io. Tsetsatreta tsiaritra ny a. Raha misy toko sy andiny tokony ho haitsika tsenjery a, ny zanakitsika nampianatra antsika teo didy 10. Exodus 20. Salamo 7:20. Isaia 7:20. Korintiana 1:7. Ny baiboly rehetra moa zany raha ny tena marina, raha tafiditra ao daholo izy dia izay zany ny tena izy satria ny olona hoy izy hoe tsy ny mofo ihany ny velomantsika fa ny tenin'Andriamanitra. Ary mahavelona io raha lasy anabavy, mahavelona io. Koa amin'ity maraina ity zany a, mamarana ny taona isika dia hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'io raozy io nataony Jesosy tamintsika ary indrindrindrindra monina nanorany ny ainy ho antsika. Ka mandroso kely ve tompo? Dia omaly tany amin'ny ambasady malagasy. Tany amin'ny ambasady malagasy tamin'ny maly satria nodimandry moa ny rain'ny madame le chargé d'affaires de l'ambassade. Dia tany niaraka tamin'ny pikambanan'ny pikabary zay maly zany. Io izy ny filohan'ny pikabary hoe zao pastera ny tsy ambarateny kabary any dia mianatra tsenjery ho abolana. Marina ve zany raha lahalibe fa afinaritra be na henanao teo nanao kabary ny teny mamy eny ilay tenintsika. Dia nijery aho hoe tena marina tokoa lehilahy zay. Hoy izy ny filohan'ny pikabary maly zany. Dia raisiko tao amin'ny toriteny teny mpahendrena avy amintsika malagasy izay ao amin'ny soratra masina era jerena ny voko tsy mahaleo ny tsaroana. Moa itsika mahatadidy fa tena tiany Kristy tsika. Tadiditsika ve fa tena ny karakaraintsika? Haitsika tao ve ny mijoro vavombelona ny zavatra nataony rehetrarehetra? Hitantsika ve ilay raozy omeny dada isan'andro atsika? Ny fity mifamaly mahatsara fihavanana. Inona navaliko an' Jehovah ny amin'ny soa rehetra nataony tamiko? Inona navaliko an' Jehovah amin'ny soa rehetra nataony tamiko? Ahoana hoy izy David? Anefa mivoadiko eo anatrehan'ny olona rehetra. Azoko atao ve manao an'izany amin'ity maraina ity? Anefa mivoadiko amin'ny inona navaliko an' Jehovah ny amin'ny soa rehetra nataony tamiko? Fity, ahoana hoy izy? Ny fity tsy mivaly
mahafofohy saina. Andriamanitra manome anahy, inona kosa ny mba ho atoloko an'Andriamanitra? Inona navaliko an' Jehovah ny amin'ny sorehetra izay nataony? Misy anankiray izay raha hitako ty hoe fitia kiraro izy izy, tiana ihany ka hitsakitsahana. Tia Jesosy anie tsika, nanolorany ny aina, inona navaliko an' Jehovah? Solava fa nisy fidividiko, aza manao fitiparako izy izy, ka hatreo ambava ihany no miakatrany. Inona navaliko an' Jehovah ny amin'ny soa nataony tamiko? Ny fitiavana tahaka ny afo, ny fitiavana tahaka ny afo, raha lalovina dia maninona? Mandoro, fa raha koloana mahamasabary. Raha resaka ny loladaxa teny amin'ny voalohany hoe raha raim-pianakaviana ao an-tokantrano, ahoana nataoko hitiavako an'ireo zanako ireo? Ahoana nataoko hitiavako an'ireo vadiko io? Ahoana ny ataoko hitiavako an'ny dada? Ahoana ny hitiavako an'ny neny? Ahoana nataoko ny hitiavako ny ralako? Ahoana hitiavako ny anabaviko? Indraindray zany dia ozy isika hoe iny efa ohatran'iny dia avelao iny ohatran'iny ihany. Raha io fitiavan'i Jesosy io ny ao anatintsika, miovotsika ka manao amenina amin'izany ve isika? Raha tsapantsika ry havana malala zany alala ny fitiavan'Andriamanitra zany, dia ozy isika hoe amin'ity taona 23 ity mbola meny dada rozy ihany a, mbola meny andro ray a, zany dada farany tsara fanahy indrindra. Afaka manao amenina amin'izany ve tsika lehilahy? Tsika nenira teo hoe ahoana ozy tsika tamin'i Jesosy teo? Ahoana moa ny refrain anirantsika ny lehilahy teo? Ahoana ozy tsika ho an'izay tompo mahalala? Ahoana ny refrain? Jesosy, Jesosy tia ahy ianao. Ary ahoana ny toany? Jesosy za tia anao. Raha ndray mpianakaviana rehetra eto amin'ny église du Léman tian'i Jesosy, feno fitiavan'i Jesosy, ray mpianakaviana mahafatra-po. Ny reny mpianakaviana rehetra, dia itsika ve dia mbola hiteny mbola izy ihany iny, mbola ohatran'iny ihany iny. Miditra tsika amin'ity taona vaovao ity, Jesosy, Jesosy za tia anao. Isy zava-dehibe ataon'i Jehovah amintsika, isy zava-dehibe ataon'i Jesosy amintsika. Satria ny fitiavana, rehefa izay fitiavan'i Kristy izay no manery antsika. Ary ny apôstôly Paoly tena niteny an'izany mihitsy izy amin'ny tokisy andininy manaraka eo, virenantsika kely izy. Hoy izy hoe ny fitiavan'i Kristy io izy maninona? No manery anahy. Tsy misy tsy vitan'ny fitiavana. Io fitiavana io zany no hery. Aza mitady zavatra hafa. Hoe anaovako be loha fotsiny fiovana io. Anaovako mafy loha fotsiny io. Fa rehefa tena tonga eo amintsika ny tena hoe fitiavan'i Kristy, mibanjintsika tsapantsika hoe Kristy io nandao ny lanitra manontolo tonga teto tany a, miditra ao amintsika ny fitiavana, miovotsika. Miovotsika. Hafa ny fihetsitsika, hafa ny fandraisantsika. Raha miteny an'izany hoe tsy miteny hoe fa masina, vavaka ho anareo, zay le fanarahantsika, ary za mivavaka ho anareo. Fa ny fiangonantsika dia fiangonana nanjakan'ny fitiavan'i Kristy. Fitiavan'i Kristy manery antsika. Ary ny tena marina aza dia tsy misy afa-tsy didy anankiray fotsiny. Satria rehefa nanontany an'i Jesosy zareo hoe fa inona moa ny didy lehibe indrindra? Inona moa ny didy lehibe indrindra? Jesosy namaly anankiroa, fa ireo didy ireo ray ihany, satria mitovy ireo. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, mahoana izy? Amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra, tiavany namanao, ary mitovy amin'izay ihany, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa ao amintsika izany izay fitiavan'Andriamanitra izay, fahatsapana ny fitiavan'i Jesosy Kristy, dia tiany namantsika ho azy tsika. Tiany namantsika tsika tian'Andriamanitra, fa tena feno fitiavan'Andriamanitra. Nareo efa nametraka fanontaniana hoe Andriamanitra ô, Jesosy ô, ahoana ny ataoko mba tena ho tianao? Efa tena nametraka an'izany, satsatsika manao an'ilay resaka teo fotsiny hoe fitiparaka dia miakatra eto fotsiny. Efa tena nametraka fanontaniana ve tsika maha-kristianina antsika hoe manahoana zany tena tian'i Jesosy zany? Tena tia. Ravana manindry an'izany mafy satria ho avy ny fotoana izay hoe tonga ny sabata. Antanina ianao fa manino ianao mitandrina sabata? Izy ianao hoe nanao tsenjeriny didy folo fotsiny a. Satria tiako Jesosy. Satria tiako Jesosy. Fa manino ianao no tsy misotro toaka?
satria tiako jesosy satria tia jesosy fa manina anao tsy mangalatra satria tiako jesosy zay fitiavana zay no ery manetsika atsika fa manina ianao satria tia fitiavana ao atokantrano ianao zany tsy manao an'le hoe tia tena fotsiny ianao fa hoe fa manina moa ty zanako ty tiako satria tiako jesosy tiako mihitsy tsika mianakavy amin'izao fiafarany taona zao ho an'ny tenako voalohany indrindra mametraka zay fanontaniany zay hoe aiza ho aiza ny fitiavana ao atokantrano aiza ho aiza ny fitiavana atao am-piangonana aiza ho aiza isika amin'izay fanontaniana izay satria zay no tsy ambaratelo ary rehefa nanontaninan jesosy hoe firy moa ny didy ina moa ny didy ambony indrindra tiavany Jehovahandriamanitra ao tiavany namanao tahaka ny tenanao dia raha toizantsika le izy dia ozy izy le oabolana anankiray ity indray manao hoe ny tsy ambaratelo ny fiainana mahafinaritra ozy izy lava dia zao mihinana atsasany mandeha tongotra fatra roa miome fatra telo ary manina ozy izy aimer sans mesure ny anarako tsy injery koa ty ray ty aimer sans mesure dia tonga amin'le vaky teny fototra amin'ity marainy ity ry ava-malala hoe satria zaho izy izy Andriamanitra jereo ny baibolinareo salamy 1:9 satria zaho ny raketany fitiavana dia ahoana izy Andriamanitra dia hamonjy azy aho hiaro azy aho satria malala ny anarako izy hiaraka amin'ny arahory izy hamonjy azy aho sady hame voninahitra azy ho vokisako fa ela velona izy ary ataoko mahita amin'ny famonjena tiako sika raha mijery an'izany teny fikasana zany tsy hoe noeto ihany satria be dabe ny misy malalantsika koa ifalasy dia hoe ngary iny tsy tian'Andriamanitra fa ohatrany tsy vokely ohatrany tsy ela velona ny tian'Andriamanitra lazainy eto hoe raha tia ahy ianao je serai avec toi dans la détresse je te délivrerai parce que tu connais mon nom et je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut ny antso zany amin'ity marain'ity ry havana dia zao hoe andehantsika hanavao fanoloran-tena ary tena ho feno an'izany fitiavana an'Andriamanitra zany ty ka manao amainina amin'izany vitsy ary rehefa tiany Jesosy tika lasa mifankatia ho azy tika ho hitantsika anie zany rehefa mety ny fitiavana ato amin'ny vertikala ny ato amin'ny tsangana ato mifankatia ho azy tika manontany tetrika ahoana ny tiavako an'ity vadiko ty ahoana ny tiavako an'ity zanako ty ahoana ny tiavako an'ity rehefa mety mafy ny fitiavanao an'Andriamanitra lasa tianao azy reo oloreo lasa tianao reo ary tena mihoatra ny fitiavanao andreo amanako an'izany rehetrarehetra izany dia tantara anankiray niainako tamin'ny 2009 tamin'ny taona 2007 nandeha niaraka tamina délégationna mpitandrina avy any Pasifika zany Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji sy ny sisa dia zany voafidy tany nosy kely anankiray Nouvelle-Calédonie andeha hitsidika ny toerana rehetra nisy ny fanavaozana ara-pivavahana dia nandalo teto Collonges moa za tamin'izay dia nandeha nitsidika an'le toerana nanaovana fanenjehany reny dia rehefa tonga tao Roma zany zay dia mba nahaliana aty zavatra ity ohatrany gradin zany le izy Colisée ny anarany Coliseum efa nitsidika ndraika mantsy sasany tamintsika teto dia miditra ao anatiny aho zany dia variana be aho fa mba inona ary ny zavatra teto dia rehefa niditra tao dia niezaka nafantatra zany hoe ay zany izy io karazana toerana anaovan'ny romanina fety be ao Roma mbola misy raha afaka makany Rome tsika mitsidika dia any Nîmes koa misy anankiray Colisée dia ay zany izy io ijerenan'ireny adin'ireny le gladiateur reny le lehilahy matanjaka be mifamono reny zany dia ny olona zany mipetraka any amin'ny gradin daholo mijery dia izay ny fahafinaretan'ny olona rehefa fety ohatran'izao andro fety dia makeny amin'ny Colisée dia miravoravo mihinan-kanina dia mijery ny adin'ny gladiateur mifamono ary tena mifamono le gladiateur dia mba tsy nyle tantara zany nahavariana be anahy mba tsy hatonga anahko anapaka kely an'le izy dia nadikako ohatran'izao le tantara kely entiko amin'tinana ny rehetra hoe atraiza no fitiavana any Jesosy feno olona ny Coliseum ranomasin'olombelona ohatrany hoe ranomasina zany
tokoa no manjelanjelatra fotoam-pifaliana tsy fahita firy fa nisy adin'ireo gladiatera ary fampisehoan-kery mahalehilahy matanjaka nandritra izany fotoana mahafaly izany. Dia ireo zany zareo miady ary tena misy maty mihitsy. Dia toizantsika ny tantara. Indro atokona kristianina izay ny eloka be vavana rikoriko indrindra dia ny fitoriana fampianarana vaovao. Zany ty Colisée ty dia toerana ihany koa amino zareo an'ilay kristianina. Dia rehefa teo nianatra teo foana dia zao no nitoyan'ilay tantara hoe dia natsipy tany amin'ny liona mba ho hitany vahoaka rehetra. Dia rehefa natsipy zany zareo efa miandro eo ny liona. Tapitra ny fanatanjahan-tenan'ireo gladiatera mifampitolona. Ariva ny andro fety, dia inona zavatra mitranga? Reo indray zany no ifalian'ilay olona ho an'ny liona. Nangina tampoka ny olona, nandreny dradradratra, zay reo fa tonga izy ireo. Kanefa ireo kristianina ireo dia mihira ry zareo. Ny lanitra izay lazain'izy ireo amin'ny hafaliana indrindra no trano fahasambarana tsy misy firaka. Dia nisy tantaran'ity ankizivavy ity tiako zaraina amintsika amin'ity maraina ity entina hampaherezana antsika hoe indro tovovavy iray manana endrika masina, endrika tsara tarehy sy fahasoavana, manandratra ny lohany toy ny mpanjakavavy izy. Tsy hita soritra ny tahotra tamin'ny fihetsiny. Raha jerenareo eo amin'ny tongony eo amin'ity ankizivavy ity dia misy raozy kely teo ambany teo. Raha mijery sika tako namola sary zany. Tonga izao ny liona mierina, adezerana, nona. Jereo ny bibidia mierina. Dia eo amin'ny tongotry razazavavy misy raozy kely. Mijoro toy ny sarivongana ilay tovovavy, mibanjina ny vahoaka. Mijery ambony izy, maso mivelatra. Fantany tsara hoe iza nanome an'ilay raozy manimpofona. Iza moa nanome an'ilay raozy? Tsy iza fa ity tovolahy anankiray ity. Raozy manimpofona. Io tovolahy io malalana io. Tena tiany io. Ary tena tia azy ity tovolahy ity. Fa nanandra namandraka rivo ity tovolahy ity handresy azy hiala amin'ny finoany. Satria io finoany io nitondra azy amin'ny fahafatesana. Ity malalana ity dia nanompo amin'ny Vénus sy Bacchus, ary ireo andian'Andriamanitra jentilisa izay mitondra ny fahafinaretan'ny fahotana ary tsy mitady ny hatsara toetra. Rehefa niteny azy ty vehivavy ty hoe tiako loatra Jesosy, tsy misy mahasaraka anahy amin'ny Jesosy, na dia ho faty ary ny haiko Jesosy afaka manome valisoa aho. Dia ahoana hozy izy niteny'ity tovolahy ity, naneso azy sady niome mivavaka nataony, nanao hoe velona izahay, maty izahay, mivoko fafinaretana, ary aoka hitoloko izay te hitoloko. Niteneniny zany hoe ajanony ihany zany Jesosy zany andehantsika hanao fety, andehantsika hifaly. Io tantara io dia tena nanaitra ny saiko iaho taminareo rehefa nandeha tany amin'ny fitsidiany ireny aho. Dia ny tantara ny teny satria natao tononkira mihitsy moa io tantara io ny rainy Eton ny iran'ilay izy. Fa io ankizivavy io zany na dia eo aza ny liona dia tahaka ny hoe tsisy ilay liona. Fa mahatsiaro an'ilay Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana ary vonona no faty ho an'ny finoany. Dia niditsika ny rideau, tsy jerentsika ny tohin'ny tantara satria tena tsy zakany haintsika ny ahita ny tohiny nanaovan'ny liona anazy.
rehefa nody daholo ny olona tamin'io ariva io a ity tovolahy ty rery sisa tavela teo nangina niondrika izy ary nyraisin'ilay rozy rehefa nandeha nody izy dia nibitsibitsika tao amin'ny sainy manao hoe bitsibitsika izy zany tao amin'ny sainy nanao hoe Jesosy io ianao no mitarika ny fiainako manomboka hatramin'izao petraka amin'ny fantaniana hoe kanosa ve ty tovolahy ty resy ve kanosa ve izy ty sa matahatra ny zava-nisy tamin'ity tantara ity izay nampetsi-po aho dia zao hoe fotoana vitsivitsy taorinan'izay dia nisy fety be indray ary avy ireo atokona kristianina ary ty tovolahy ty ny voalohany tamin'izay fotoana izay niaraka taminay rozy kely teny tratrany tsy menatra ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao tsika manana fiadanam-po satria manana baiboly amin'izao fotoana izao tsika manana fiadanam-po satria afaka mivavaka fa taloha zany a lazaiko anareo a manaraka ny aina ny ady lehibe fanaovany tsara sy ny ratsy ararotina ny fotoana ahafahana mitian'i Jesosy ararotina ny fotoana ahafahana tena hoe ahoana nafahako tena tian'izany Jesosy zany tena tiako zany satria nanolotra ny aino aho ary rehefa tian'izany a afaka mitia amin'ny felana rehefa tian'izany a afaka mitiantsika rehetrarehetra eto rehefa tian'izany ianao masaka mivaro izy izy le oabolana teo koa ry hava-malala raiso amin'ny fotsika izay teny fikasana izay hoe satria zany raketan'ny fitiavana ozy izy Andriamanitra dia hamonjy azy aho hoe ho amin'ny arahory izy ho vokisako fahaela velona izy ary ampahafantariko azy ny famonjena enganity taona 3 sy 4 ty ry havana atokantsika mianakavy ho feno fitiavan'i Jesosy Kristy hitondra fanao an'i Jesosy Kristy tsy homenatra ny anaran'i Jesosy Kristy anao zava-dehibe na dia tena mandalo tany hevitra aza ny fiangonantsika tsy fantatra hoe izitsika nivavaka tsy isy asaraka atsika amin'izany Jesosy Kristy zany afaka manao amainina amin'izany ve tsika ho vorolaninatsika na ho aiza tsika na ho aiza satria ny fivavahantsika tsy vavaka eto fotsiny fa velona Jesosy velona ato amintsika izy amen tianasan'ny felana alohan'ny atongava mipako ataontsika hira kely araka aminay androany moa andro lehibe andro lehibe amin'ny ratsaka 2 minitra hisakafotsika fa hiry izay mivady zany dia miaramira miaraka amintsika zay hoe aminao reriany nandritry ny taona izy io a dia nirainay foana rehefa izy miteny ajanony amin'izay le hira miteny anglisy data fa sivy hira miteny gasy vo alefako le ao aminao dia tonga dia faly be izy dia afaka miritsika
sisa ao amina ka ny lasa izay vita omafafa ka manomboka izao itiao mampiasao efa navoarain'ny raoziny daholo ve tsika rehetra raha ihany nahazo amerina itoriteny ianao pasteur androany efa nahazo ny raoziny daholo ve tsika rehetra angatahako tsika ary hitsangany ataontsika maranana fotoana ny hira momba anay andinin'ny telo voalohany aorianan'izay tsika dia andray nitsodrano Oh
ary ho any izay maharo anareo mba tsy ho tafitoana ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninany amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.